manaraka akaiky ny toe-draharaha eto amintsika ny fikambanana Zanak'Avaratra saingy hatreto aloha dia tsy mbola manana fanapahan-kevitra amin'izay kandida hotohanan'izy ireo amin'ny fifidianana filoham-pirenena ity fikambanana ity araka izay tanteran-dravaka Randriamanalina somrasoanay vazao. Hatreto mbola tsy namaritra ny kandida hotohanany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterahana amin'ny 24 Jolay ho avy izao ny fikambanana Zanak'Avaratra araka ny nambarany filohan'ny fikambanan'ny Papasole. Tsangakevitra ho izy ny tohanan'ny Zanak'Avaratra fa tsy olona akory. Zay hita fa nahavita be amin'ny firenena ty ary nahavita soa tamin'ny fiarahaberona ahafahantsika mandroso ahafahan'ny voaka malagasy mahazo anjara birikina amin'ny firenena ty. Zay ihany notohan'ny fikambanana Zanak'Avaratra amin'ny kandida zay kandida filoham-pirenena amin'ny 24 juillet io. Ary aminay koa dia akasitrahanay ary manaraka ny fideroute zay nanambaovany ireo bloantony ary isan'izany fikambanana Zanak'Avaratra nanao signature zany fideroute mitaky izay mba hatanterahana fideroute ary mitaky izay mba hitsiny maro ny fifidianana amin'ny 24 juillet io. Ninay dia tsotra ninay ny firenena ifahitatsika mianakavy fa tegna tafiditra anatin'ny lavaka tokoa. Ary atsika rehetrarehetra fa samy tompona ndraiky tompon'andro amin'ny fahantrana mahazo voaka malagasy. Tsy misy fanomezantsika. Ka raha ohatra ka misy olo tsara sitrapo hafaka hiara iasa hafaka tena hanavitra marina ity firenena ty dia miaraka aminazy. Ary zay mihitsy matoky fa ny olona zay tohan'ny fikambanana Zanak'Avaratra dia efa vitany efa nadiadina lalina. Ary zay olo tohan'ny fikambanana Zanak'Avaratra mihitsy mamatera ary angatanan'Andriamanitra volany filoham-pirenena amin'ny kapiravity. Ilaina ny siny fampiavana sy ny fifankatiavana eo amin'ny samy malagasy ka mba irahiny sika mpandroso ny firenena raha ny fanamariana trany. Hita taratra tokoa moa izay fihavanan'izay nandritra ny lanonana famparabana noho ny nahatrarana ny taom-baovao 13 no tanterahan'ny fikambanana Zanak'Avaratra teto amin'ny espace gym Andriafanambojanaary omaly alina. Mpanakanto telo fanta-daza no nanafana ny lanonana teto dia i Thierry Libertos, Fandrama ary Black Nadia. Ny fikambanana Zanak'Avaratra moa dia tambaran'ireo zanak'ampelezana avy amin'ny faritra Zavasy Diana monina eto Antananarivo izay vory-lanina tokoa teto omaly. Ankoatra ny mpandraraha toe-karena avy amin'ny sehatra samihafa dia tonga nanotrona ny fotoana ihany koa ny minisitry ny asa vavety ny kolonely Botomanovatsara sy ny minisitra serasera Andriamatoa Ary Laurent Rahajasson.